Araka ny fantatrareo dia anisan'ny fototra anankiroa nijoroan'ny mouvement Gasikara dia ny amin'ny hoe hitondra fomba fanaovana politika vaovao eto Madagasikara. Dia ny faharoa ny amin'ny tokony kitihana ny rafitra izay misy eto amin'ny firenena ary izany indrindra no antony ny latsahanay ho solombavam-bahoaka sy ny mbola naharesa lahatra anay ho any amin'ny fahefanam-panatanteraka tamin'ny alalan'ny fifidianana kominaly teo sy nandatsahanay ben'ny tanàna sy mpanolotsaina maro samihafa teto amin'ny firenena. Raha antsika mahita fa ny politika izay misy eto Madagasikara dia mihamaloto ary ny génération politicien izay misy amin'izao fotoana izao dia tsy mitovy amin'ny fomba fanaovana politika tao aloha raha tsy resaka fotsiny tsika ny tamin'ny andro ny Richard Andriamanjato, ry Germain Rakotonainy, eo ihany koa Manandafy Rakotondrina, tamin'ny andro ny Dadambodina John, ry Hery Zora Zafimaleo ary taty amin'ny taona 2010 hatramin'ny 2011 taty dia hitatsika fa ny mpanao politika tamin'izany fotoana izany dia saika manam-pahaizana avokoa ary manana ny atao hoe idéologie sy ny etika politika raha oharina zany amin'ny génération politicien amin'izao fotoana izao. Tamin'izany fotoana izany dia hitatsika fa na dia misy aza ny hevitra tsy mitovy na ho an'ny pomba na manohitra ny fitondrana izay nisy tamin'izany fotoana izany dia mifanaja tamteraka ary tsy tonga amina ataontsika hoe attaque personnelle sy ny atao hoe fanoherana bontolo na ihany koa hoe satria manana ny fahefana dia mitondra ny atsotsika hoe valifaty politika ary tena hitatsika fa tamin'ny andro ny 2010 makaty ny 2010 moa dia efa nahitantsika an'izany natao hoe valifaty politika ireo tsy mitovy hevitra na ireo mpitondra teo aloha dia enjehana gadraina anaovana raha-matahora ary ny farany moa dia misy hatramin'ny ataontsika hoe fandatsahanaina mihitsy nahitana kely an'izany tany amin'ny repoblika faharoa fa amin'izao repoblika fahaefatra izao zany dia tena hitatsika izany inona ny antony ilazantsika an'izany tsy vo izao fa maromaro zay ny fahafatesana tompona andraikitra izay mampiaya hitatsika reny ben'ny tanàna Mangataboangy, Rasazana Rindra, ity zany zao ny Talatany Volonondry, hitatsika ny teny Ambohimanambola, ben'ny tanàna avokoa zany resahako rehetrarehetra zany hitatsika ny Tamrara PDS Ramanambitana maro be zany hitatsika. Androany aloha dia tsy anjarako no milaza hoe nisy nanapozona tokoa reny olo reny na nisy namono tokoa fa ny aia zany no mipesaka ary hoe fifanjavatra daholo ve izany rehetrarehetra zany fa raha nitranga misy sy ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara aloha dia tsapatsika fa mihamaloto ireo izay mahazo fahefana ihany koa dia tsy mazaka an'izany fahefana zany ny saintsy sy ny lohany dia miteraka fanaovanovana foana amin'ireo olona izay tsy mitovy hevitra akoatra ny fandatsahanaina nge hitatsika voaingana zao reny ka Eliara be vahiny tany Toliara ireny ka zay no mampatonga anay manao antso aloha zany amin'ny mpanao politika voalohany indrindra fa ny tanjona rehefa manao politika dia tsy misy afa-tsy ny hoe hitondra fampandrosoana ho an'ity firenena ity mino afa tanjona iombonana zany fa ny fibodona fahefana sy ny fanagazanana ny fanenjehana ary mety ho fandatsahanaina andreo izay tsy mitovy hevitra kosa dia iveriko kosa fa mihoatra ny atao hoe politika izany ka tsy ao anatiny antsoina hoe sotoavina republikana tsy ao anatiny antsoina hoe tany demokratika intsony vitsy ny mpanao politika izay tena ahitantsika ny atao hoe tena fitiava-tanindrazana androany amin'ny fomba fanaovana politika fa lasa mikatsaka tombontsoa manokana mikatsaka ihany koa fahefana sy fobotona seza ary impiry moa zay nefa ny teny hoe itsika ve mba manana zany culte de d'émission zany ho an'ireo tompony andraikitra zay fantatra fa tsy naomby tamin'ny andraikitra zay nampandreketana azy sy nampindran'ny vahoaka azy tsy nahitana izany aloha raha izao génération politicien zay misy amin'izao fotoana izao tafiditra ao anatin'izany tena anay zay mpanao politika taty aoriana kanefa dia hitondra an'izany fanovana izany zay ka miantso ny vahoaka malagasy ihany koa misy moa ny fahefana zay omeny lalànantsika ny lalam-pandroenana ny amin'ny lalan'ny fividianana fa mbola ny fividianan'olona ny fanambazana olona ary ny fividianana vato amina endrika maro samihafa tadidio fa rehefa ny mpanao politika zay ny tiako tolotolotra makany aminao dia misy vidiny reny mila mahay mifidy ihany koa tsika manomboko izao zany nakasika an'izay fomba fanaovana politika zay farany ngamba ny raha iresaka kely ny makasika ny raha Talatany Volonondry sika dia raha tsika mahita tsara fa misy ny fifandrofinjavatra maro samihafa androany aloha dia ny tenako dia mitaky ary miantso ny procureur izay nanao réquisition ny amin'ny autopsie izay natao tamin'iny olom-boafidy iny amin'ny maha olom-boafidy azy
nisy olona nifidy izy ary efa lany be ny tanàna tamin'ny fomba ofisialy zany hoe ny zanaka talata volon'ondry rehetra amin'ny maha olom-bo fidy azy de manana zo afantatra ny marina satria mipetraka amin'ny statut antsoina hoe olom-bo fidy izy mipetraka amina statut hoe personnalité publique ihany koa ka adressé any amin'ny procureur zany nyvalin'izany autopsie zany dia amin'ny maha olom-bo fidy ny tenako de miantso hoe avoay ampabe maso ataovy mitovy amin'ireny raharaha amboy malaza reny ity raharaha ity satria mitakiny zany ny tenako zay olom-bo fidy sy ireo olom-bo fidy izay mitovy hevitra rehetra ary mikasa moa zay aoriana ny fanisehana zany namana olom-bo fidy zany dia ivoaka ampabe maso zay olom-bo fidy rehetra hitaky ny anomoana zay valiny fanadihadiana marina inona moa ny tanjona am'izany dia ny fahamarinana irery ihany sy afahantsika ihany koa manova ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara eto. Raha tsika mahafantatra fara miresaka ny atao hoe politika isika dia ny tany républicaine zany tsy Madagasikara rery dia misy ny atao hoe foto-kevitra zany amin'ny alalan'ny antoko politika. Amin'izao fotoana izao moa eto Madagasikara dia ny atao hoe fivonana politika ny tena betsaka satria tsy tena misy hoe antoko anankiray mahavita irery intsony zany ny fitantana firenena fa saika coalition zany tena betsaka fa raha nampitahandreo ray aman-dreny tany aloha zay nitonoko anarana teo de te ilaza hoe ilaina tokoa ary fantatrareo za zao ny tenako de lany tamin'ny anarany tsy miankina fa kosa zava-dehibe ny fananana natao hoe etika politika idéologie indrindrandrindra ahafahana mitantana firenena ary zay moa am'izao fotoana izao de ao anatin'ny fambolavolanana zany sy amoaka an'izany mihitsiny mba hiditra ao anatina atao hoe antoko politika manana an'izay vina ara-tsosialy sy fampandrosoana izay raha tsika mahita nge fa nitondra lesika ho an'ny firenena ny resaka hoe tsy miankina raha tsy resaka akoatran'ny hoe anteny mira-pirenena isika ny nivoahany zany resaka na hoe voambola na malety zany nge niainga avy amin'ny ataontsika hoe solombavam-boaka lany tamin'ny anarany tsy miankina za tsy miteny hoe ratsy daholo ny solombavam-boaka tsy miankina fa kosa ny fananana idéologie ny fananana ihany koa zany atao hoe discipline de parti dia afana zany manova ihany koa an'izay atao hoe fomba fanaovana politika zay mba anana etika ny mpanao politika anankiray tsy hiditra any amin'ny atao hoe fivadihana palitao isakan'izay fitondrana misy fa tena hijoro ao anatin'izay idéologie sy ny etika politika zay.